Généraly Lilson René de Roland izay nilaza mazava tsara fa tsy natao ho an'ny dahalo sy ny mpanao ratsy ny zon'olombelona fa ho an'ny vahoaka tsy manantsiny raha nandefa hafatra mazava ho an'ireo izay mpanao ratsy ireo jiolahy izay mpampihorohoro ny vahoaka any amin'ny faritra Sofinia amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa isika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra manaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko izay dia nandefa hafatra mafonja ho an'ireo mpanao ratsy sy ny dahalo ny gouvernoura ny faritra Sofia tamin'ity herinandro ity. Fa milohany hanarantsika an'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Ankiabeny Salohy miomana amin'ny famindram-pitantanana ny commune. Hazakazaka narahana Gomabe mamakivaky ny tanàna no noentina nanokafana ny lanonana famindram-pitantanana eo anivon'ny commune ambonivohitry ny Ankiabeny Salohy tamin'ity androandroany ity. Ny ben'ny tanàna Croix-Dix Serment d'Ile-10 no nitarika an'izany. Hosiky sy Gomabe no natao mba hitazomana ny kolotsaina tsy mihety. Izy raha teo voalan'ny ben'ny tanàna dia nisafidy ny hiaraka amin'ny fikambanan'ny Gomabe Sofia. Hitohy amin'ny lanonana ara-panatanjahantena ny famindram-pitantanana ary hetsika maro isan-karazany izany ho firosoana amin'ny rivo-baovao hiainan'ny commune manomboka amin'izao. Midika izany fa tena vonona tanteraka ity ben'ny tanàna vaolany ity hampandroso sy hanao ezaka rehetra amin'ity commune izay nahalany azy ity. Nafampana tato ato izay ny resaka ny tsy fandriam-pahalemana izay hita mihanaky manerana ny nosy na amin'ny tapany atsimo izany na amin'ny tapany avaratra na ny antsinanana na andrefa ny nosy na ny afovoan-tany aza dia ahitana an'izany taratra tsy fandriam-pahalemana izany avokoa ka mahatsiaro mandrindriranantsy ny vahoaka ary mitaintaina ao anatin'izany resaka tsy fandriam-pahalemana izany ary isan'ny sakana iray lehibe hoentina hampandroso sy hoentin'ny vahoaka hiary izany tsy fandriam-pahalemana izany satria mitebiteby lava izy ireo amin'ny ain'izy ireo sy ny fananana kely izay ananan'izy ireo sao dia voaroban'ireo tsy matahoditody amin'izay asaratsin'izy ireo amin'ny fanaovana jiolahy sy ny maro hafa izay. Etsy andanin'izay ny fanafiana mitampiadina efa tsy tambo isaina intsony, ny fanaovana sintomahery any andrenivohitra sy ny maro hafa, ny vakitrano etsy andaniny sy ny vakifasana ary indrindrandrindra fa ny fangalaran'ny zaza. Eo ihany koa ny resaka halatromby ity izay isan'ny tena mampitaraina ny vahoaka any amin'iny faritra ny Sofia iny ka isan'ny tena mahasarotin'izy ireo izay resaka halatromby izay any amin'iny faritra ny Sofia iny na dia efa nisy aza ireo dinany malainkalatra izay efa nisy tany amin'ny faritra Sofia iny hatramin'izay dia mbola hita taratra ihany fa misy ihany ireo izay minia ary mbola sahy manao an'izay asa ratsy amin'ny fanaovana jiolahy sy ny dahalo izay na dia efa maro aza ny naman'izy ireo izay maty nanaovana fitsaram-bahoaka sy maty ny mpitandron'ny filaminana nandritra ny fanafihana izay nataon'izy ireo ary ihany koa nandritra an'izay fampikatrohan'izy ireo tamin'ny mpitandron'ny filaminana izay satria ireo olon-dratsy raha teo efa manana fitaovam-piadinana ary fomba ary afaka manohitra tsara ny mpitandron'ny filaminana izy ireo mandritra izay fanaovan-dratsin'izy ireo izay ka misy amin'ireo mpitandron'ny filaminana moa mamoy ny ainy mihitsy noho izay afitsoko ny fampitifirana eo amin'ny jiolahy sy izy ireo izay. Ao ihany koa ireo olon-tsotra izay maty noho n'izay fanafihana ataon'ny jiolahy izay ka isan'ny tsy mahafaly any gouvernoran'ny faritra Sofia izany rehetra izany ary izay indrindra no nahatonga azy nanao antsoavy sy resaka mazava tsara tamin'ity herinandro ity raha ny tanisa an'ireo zava-misy amin'izay fanafihana mitampiadina sy ny asan'ny jiolahy izay. Nahitam-boka sady ny fivoriana izay niarahana tamin'ny gouvernoran'ny faritra Sofia sy ny solombavambahoaka ny mpikambana ao amin'ny OMC ary ny mpiray-dinany malainkalatra tao amin'ny distrikany Mampikony ny 20 janoary 2024 iny.
Ny zondolombelona dia natao ho an'olona tsy manan-tsiny fa tsy natao hiarovana ireo dahalo na olon-dratsy velively ho iatrany Général Henri de Roland izay governoran'ny faritra Sofia nandritra ny fandraisam-pitenenana sady nanome baiko ny mpitandro ny filaminana tsy handefitra ary hamongotra tanteraka tsy misy indrafo amin'ireo tambazotra-dahalo ao mampikony sy ny manerana ny faritra Sofia iny. Hatreto efa mananika ampoliny ireo dahalo maty voatifitra amin'ny distrikany mampikony, misy amin'izy ireo avy any amin'ny faritra Boeny sy ny distrikany manodidina. Tsy mandefitra ny zandary izay tariny colonel Ralaikoto Hajatiana izay commandant de groupement ny Sofia araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Midika izany fa tena tsy handefitra amin'ireo olon-dratsy ny governoran'ny faritra Sofia sy ireo rehetra ratsa mandraika mpiaradia aminy amin'izay resaka fampandriam-pahalemana any amin'iny faritra iny manoloana an'ireo dahalo izay minia mandroba sy mangalatra ny fananam-bahoaka ary ihany koa mamono vahoaka ireo ary tsy natokana ho azy ireo mihitsy izay zon'olombelona izay ho isatrany. Midika izany koa fa tsy maintsy hampiarina ny dinany malain-kalatra sy ny fitsarana tsy ankiato ireo jiolahy izay manao ny asa ratsiny na hamoizana ny ain'izy ireo aza izany dia tsy misy indrafo intsony ho iatrany ny governoran'ny faritra Sofia manoloana an'izay fanambarana izay nataony izay satria efa tena manao sangy mihoatra ny loha ireo jiolahy amin'izay asa ratsy izay ataon'izy ireo efa hatramin'izay ka mandraky teny androany izay ary na dia miezaka manao entso-zavatra ny mpitandro ny filaminana izay miezaka mampandry fahalemana etsiroa dia hita fa tsy mahasakana an'ireo jiolahy tsy hanao ny asa ratsiny izany rehetra izany satria ny tanàna efa zatra mitsotra io dia sarosarotra ny hanova azy ary ireo jiolahy rahateo efa zatra voky amin'izay asa ratsy sy ny fangalaran'izy ireo izay ka dia minia manohy an'izay asa ratsin'izy ireo foana izy ireo na dia efa misy amin'izy ireo aza no maty izay noho ny tifitra sy ny fitsaram-bahoaka atao amin'izy ireo izay dia tsy mahasakana an'ireo sasany tsy hanohy an'izay asa ratsin'izy ireo izay izany rehetra izany. Midika fa efa vonona ny hiatrika sy vonona ny hamoy ny ainy izy ireo matoa mbola minia manao an'izay asa ratsin'izy ireo amin'ny resaka halatra sy ny fanaovana asan-dahalo izay any amin'iny faritra Sofia iny izy ireo amin'izao fotoana izao. Antenaina araka izany fa handro fahalemana iny faritra ny Sofia iny raha araka n'izao voalaza ny governoran'ny faritra Sofia izao ihany no hampiharina antsakany sy andavany manomboka eto ary dia misaotra azahady ny vahoaka any amin'iny faritra Sofia iray manontolo iny amin'izao ezaka rehetra izay ataon'izy ireo amin'izay famongorana ny asa ratsy izay ataon'ny jiolahy izay mampihorohoro an'iny faritra ny Sofia iny. Izay sy zay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.